Tsiraka daholo nanao zavatra rehetra. Tawezama simarenina zati kanefianao mula mahita tsy maresy ny sainao toerinao ny fonao ty satria anao de te anafina fa hoe efa voababo toloka fa manotolo ny enatrao mampiatsara veratsy izao indray na de voasolo azao amponao vola ty tsy haiko afenina kanefa leviny ny asambarana tsy hoe vodinagala mody ty ny asambarako de fantatro fa teo anilanao ny asambaranao iolotiko eny atsary loloka fa ny asambaranao ekikoa ny asambarana tsy hoe vodinadana mody ty ny asambarako de fantatro fa teo anilanao ny asambaranao riolotiko eny atsary loloka fa ny asambaranao ekikoa atao ejamba sy marenina zatina
kanefianao mbola mahita sy mantre tsy maresy ny sainao toerinao ny fonao ty satrianao teteana finafa hoe efa voababo noloka fa manontolo ny enatao mampiatsara venatsy izao indray na de voasolo azao amponao ola ty tsy haiko afenina kanefa nde miny iasa marana tsy hoe odinadala mody ty iasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao iasa maranao ry olo tiko tena tsany lolokafa iasa maranao mekekoa iasa marana tsy hoe fodinadana mody ty iasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao iasa maranao ry olo tiko eny antsany lolokafa iasa maranao mekekoa iasa marana tsy hoe fodinadana mody ty iasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao iasa maranao ry olo tiko eny antsany lolokafa iasa maranao mekekoa eny ary a fanomeravantsika rehetra amin'ny zaoro zao androantsika dia iresaka momba ny Madagasikara moa mazava ho azy zany a momba ny raharaham-pirenena rehetra ny vaksiny ny sakaletaka resaka ihany koa tsika momba ny zavakanto satria ity zavakanto ity no anisan'ny fitaratra na hoe vitrine voalohany akoatra ny fanatanjahantena amin'ny resaka ampahafantaranao amin'izao tontolo zao zany an'izany atao hoe Madagasikara zany ka de iresaka kely momba an'izany tsika ienany koa tsika nao be ny YouTube ary tsika androany dia ny enina lakoto malalo tsika ary tiako ny manambara aminareo fa raha mety ny tatana dia ahazo radio tsika ary anangana radio aty a Frantsa olazaiko aminareo ny toany rehefa masamasaka kokoa ny hevitra fa ny akama zany na ny fandaharana andao sahia dia maro ny manome tolo-tanana ary misaotra an'ireo fianakaviana ireo sady tsika satria fianakaviana le izy mipetraka aty andafy aty rehefa naheno an'le fandaharana sy ny inisiativa ary ny sakrifisy ataon'ny Afiriky eto amin'ity fandaharana ity dia nanapa-kevitra mihaona nisy ny fihaonana indroa intelo dia
iroso zany amin'ny mombamomba sy ny zavadravatra na ny procédure amin'izany radio. Amin'ny fomba ofisialy io fa tsy hoe radio web fa tena radio mandeha amin'ny bande FM mihitsy, zay no lazaiko anareo aloha. Eny la muzika fian'ny Fleury Rakotomalala ho antsika ary tsy afeniko fa raha ny mozika fiainiko de eclectique, enoiko daholo rehefa tsara ary ohatran'izay ihany koa amin'ny politika satria amin'ny politika koa de progressiste indray zany. Zany hoe je garde ce qui est meilleur, je rejette tout ce qui est pire. Et c'est à peu près pareil dans la musique. J'aime ce qui est bien, j'aime ce qui est meilleur, mais je rejette tout ce qui est nul. Donc voilà. Andraso aloha andefa ny tototsika satria ny safidin'ny jazz-tsika androany dia hitatsika eo ty hiran'ny toto ty anisan'ny itiavako azy ty fa de ndao ara. Tady ny Solomorale moa za fa mbola alefatsika eo ihany, fa na bedin'ny YouTube tsika de alefa hira vahiny ihany koa tsika. Tsy adino anatin'izany Marja, zay fantatritsika fa anisan'ny nilaza an'izany tovovavy zany voalohany isika raha miresaka fandaharana ary maro moa no nanatsatsy hoe tsy gasy io fa vazaha, tena miteny anao fa mahay miteny gasy Marja. Ary na ny papanay raha mahay fa tsy de tena mahay be fa ny ankizy no tena mahay, fa aza de manavakavaka ohatran'izany ary ny tsy fanekena ny métis mihitsy mahatonga antsika malagasy tsy tafavoaka ihany koa. Jereo ny maorisiana, jereo ny amerikana, andefa hira amerikana anankiray manko za aveo de voadona amin'ny fonao rehefa aveo ndao ara toty. Tiako lazaina aminareo amin'ny alalan'izany hira zany de manana ny maha-izy azy tokoa ny malagasy amin'ny resaka jazz, ary tsisy tanora malagasy na zanaka malagasy ka mahay jazz ety andafika amin'ny somme, ary tena lazaiko anareo hoe anisan'ny ankafizin'ny vahiny amin'ny fahaizana mitendry, fahaizana milalao, na batterie zany na basse zany na maro ny malagasy milalao miaraka amin'ireny le grands artistes ireny, tena maro fa tsy tokony ho menamenatra tsika amin'ny fananantsika ny bahakiratsika, haitsika koa ny jazz zany, manana improvisation tsara ny malagasy. Ndao ary toty any. Matoki ianao fa tsy adiniko, matoki manko ny titran'izay iray, tsy adiniko mipoatratroka eo anareo antsika mianakavy amin'ny arahaba sy ny fametrehetena ary ny fitiavana.
Za milalao zany a dia sesely dia ipana dia itoty a raha ohatra tianareo ho fantatra. Ary tena souvenir lehibe tamiko a dia nisy taloha moa misaky ny zoma zany fanombohana ny soirée dia nisy an'izany soirée mojo zay dia laka misy alina dia manafatra artista ary tao le artista malagasy tena ialako tsiny fa adiniko ny anany avy any atsimo zalahy fa milalao jazz izy ary mpiaina diaspora zareo ary mipetraka any Canada. Tena mahavoa ary tena tsy afinonanareo fa tena mahay a. Nanaiky tamin'izay andro zay hoe tena mahavoa ny gasy ara-jazz satria teo ambany masoko teo mihitsy izy ary tena zavatra tena hoe tsy afenona fa mazika e, tena mazika. Dafary a solon-dralina indray zao. Mbola iampy ganandro ao zay re mitomany mbola avy lay maraina. Maro aminareo zao tsy dia mahalala an'izany ary tsy dia mihaino an'izany angambany a. Nefa fantatritsika fa manan-karena ny malagasy raha resaka bahakely zany. Nalavikazananao ny fokotsaiza fa anaminao zany marilalo zanaky lalo mbola miantsy ganandro zay re mitomany mbola vavy lay maraina itomerivanso minaino nalavikazananao ny fokotiaiza fa anaminao zany marinado zany aky lalo ande fastaratasyala manuraka fazamanaina nanisturatamamayanyas afinarita suminaina ande fastaratasyala manuraka fizamanaina
Suratana miazy eo sominaina Mifindra sehatra indray tsika ary ny sehatra atao amin'ny vahiny mandefa atsika izy ndao ary ny tiako tenenina amin'ny safidy mozikaly androany sy ny kulturaly androany dia tsy voatery resaka politika foana tsika na mamitena amin'ny politika ka dia iantsika ary. Please call back for God, please join in everyone. Fanamariana kely ho an'ny tena mandehandeha moa zany ho an'ny olona mandehandeha dia mahatsapa sy mahita hoe ireto tanora amerikana reto indrindra ny mainty hoditra zany dia amin'ny alalan'ny fitaizana amin'ny vavaka fiangonana ny firaisana fiarahamonina koa dia anankiroa no zavatra roa no tena mahatafita any États-Unis zany raha ohatra hoe lalana ivelan'ny fianarana zany dia ny culture, mozika zany, ao koa nefa ny fanoratana boky écrivain zany ianao, ao ihany koa ny fanatanjahantena. Fa ity resaka hira ity dia tena tsy laitra mihitsy ny amerikana satria raha ohatra zao amin'izany New York zany dia maro ny karazana groupe kely madinidinika n'aiza bara andehananao dia raha misy artiste milalao dia tena ohatran'ireny hitanao amin'ny télé ireny hoe mahay ry zalahy, ilay hitanareo amin'ny film ireny hoe tena mahay, tena hoe raha tony zao no tonga any Madagasikara hozy ianao dia tonga dia hoe mety be mpijery be, tsy fantatro ry zalahy akory ny existence antony. Raha mandalo any amin'izany atao hoe Saint-Louis zany ianao, any amin'ny etan'ny Missouri zany tena any ambany underground hozy ry zalahy, any ambany any manko misy indraindray misy restaurant, misy bar ohatran'izany dia manao an'ilay mozika ny zalahy tena tsy laitra. Dia any amin'ny sisiny indray ohatra hoe tahaka ny État de Floride zao tena reto ilay hispanique reto tsy azonao eritreretina fa zavatra hitovizan'ny zalahy rehetrarehetra ireo ary anisany tena mampihaiky volana anahy. Ny izy mifoka aloha na ny monsieur Droguet tsy haiko fa ny fahadiovany reto ilay artiste amerikana, fikolokoloany tenany, ny fiakanjony, ny fianjaikany. Io zany tsy voatery hoe mianjaika be hoe na tennis na basket, misy loko, ils ont un look vraiment qui sont vraiment propres aux Américains, les jeunes Américains, ils ont un look qui fait tomber les femmes, les jeunes filles facilement, on va dire. Indrindra moa avy eo rehefa mihira izy. Ka ilay fanamarihana tiako atao dia zao, indray andray sendra mba niresaka tamin'ny Ravalomanana zany ny tena amin'ilay tolona sy ny karazany dia rehefa tena tafaverina tany Madagasikara izy dia zao ny zavatra nataony, zavatra tena mampagaga ahy hozy tamin'izato eto hozy izy ilay tanora malagasy tena niady tamin'ny fiainana sy nanao tena hoe agresiva zany ilay tanora malagasy fa tratran'ity karaoké ity ry zalahy hozy izy dia lasa vavivavy daholo i. Tsy haiko aloha zay fa en partie misy mamarina azy. Tsy hoe rehefa mihira ianao dia voatery lasa hoe tsy ilay resaka homosexualité no tenenina eto fa tena le caractère agressif humain qui appartient proprement à l'homme zany, sinon aux hommes. C'est-à-dire quant à l'homme dia grand H dia aux hommes petit H zany. Dia tena very izy amin'ny rahalahy lasa mihira ireny ary lasa tsy afenina tokoa fa
ny ara-marosoa no ahafahana mitaizantena lasa sady sady tendre ny fort fa le malagasy zany mihira ny tovolahy lasa tena very le karaktera agressif zay tokony minimum tokony ananana fa tsy miteny akory hoe lasa ohatran'ny tigre na lasa ohatran'ny liona tena zay avako ao anatin'izany ny takan'ny avako ao anatin'izany ny hira-panao hira vako-drazana na hira avy amin'ny bahakira malagasy tena malagasy zany ny ohatra reto tanora any amin'ny faritra avaratra, ny tanora any amin'ny faritra atsimo, fa rehefa le manao an'le tafakatra eo amin'le karaoké raha ka manomboka mihira ary mihira amin'izay tena teny anareo fa raha ohatra hoe misy ny lako. Reo zao Rosy manao hira ny bahadrazana izy tsy very mihitsy le karaktera agressif amin'ny malagasy azy hoe rehefa tsy mifandamina dia andao anao totohondry, tsy midika akory zany hoe rehefa tsy milamina dia andao anao totohondry fa ny any amin'ny firenena mampiasa an'izany. Ny ohatra hoe any États-Unis tony rehefa tsy milamina dia andao hiady, rehefa tsy hifanaraka fa tsisy hoe fampiatsara velatsia eo mandritra ny 30 taona nefa iray vodi-rindrina dia efa hita zao fa tsy manana an'indray ato amin'ny ilany ato dia maneno tongolo dia ohatran'ny hoe misy ao, misy sakafo ao, zany manko ny fiainana any amin'ny cité ireny semble-t-il ka fanamarihana fotsiny zay fa ty hira ty indray zany dia hiran'ny Barlow fa tsy izy ny tena tompony fa manao interprétation izy dia miaraka amin'reto JLS reto izy mahafinaritra ahy reto bandy kely anankiefatra reto mahay mihira zalahy ndavary. This is called Back for God. Please join in, everyone. Here we go. I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks along your covered up. Oh yeah. You got a fist of your emotion. You got a head of some dreams. You gotta leave it all behind. Whatever I say, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for God. Want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right another star. Want you back. See, I want you back for good. Unaware of another lie. I figured out the story. No, it wasn't good. Right in the corner of my mind, I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excel to be free. Can't you find that you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for God. Want you back for good. Whenever I sing the song and I sing it, you be right another song. Want you back. See, I want you back for good. And we'll be together. From this time is forever. We'll be fighting and forever we will be so complete in our love. We will never be uncovered again. Whatever I say.
did I mean it? I just want you back. Azafady fa tsy tapaka ilay izy akory fa mety connexion angambany fa tsy maninona ihany koa fa andao tsika eniny raha ray sady farany dia hiditra amin'ny fandaharantsika tsika amin'ny afaka 2 minitra eo raha ela 3 minitra eo raha ela indrindra ndao ary ianao an'ity hira nizaka-ty ndraiky ity hira ray ity tsika ity hira ity dia atolotro manokana ho an'ilay vady andefimandroko atolotro ihany koa amin'ny rehetra zay ity aho ka mankafy ny fandaharana ndao ary This love, this heart, these arms to hold, so tight to you, I won't let go. Can this be real, or just some dream that feels so true? I wish you love, I wish you more. You are all that I live for. I'll never hurt you, believe me. My heart beats just for you. It only beats for you. I'll keep the fire alive for you. Can't think of nothing else. What can I do? This lonely heart of mine, it only beats for you. Only beats for you. You bring me peace, you make me smile, you give me strength, and all the while you ask for nothing, only love. My heart beats just for you, only beats for you. I say all these things to you, if you were here, that's not gonna be, 'cause you're not here at all. There's only me, but I won't stop trying. No, I won't give up. I'll wait for you till you come back. It's all I can do. I'll be right here. I'm going nowhere without you. Give me the chance, just make the call, just say the words I'm waiting for. Just let this heart of mine show you it only beats for you. Yes, it only beats for you. Only beats for you. This love, this heart, these arms, they're only for you. This love, this heart, these arms, they're only for you. They're only for you. Anisan'ny hiran'ny Phil Collins tsara indrindra amiko
Ary tsy afenina fa tena tonga dia tara tamin'izay iry izay rehefa naheno azy tena moa tsy dia manana fotoana firenena mozika tato ato nandritry ny efa-taona teo eo fa isaky ny miaraka aminareo dia zay manko le original amin'le Back for Good teo. Isaky ny eo aminareo dia miezaka mitady hira hoe inona ny hira mahafinaritra amin'ireo mpanaraka anareo dia iny zavatra nataoko alohan'iny iny avant-goût an'ny radio izay mety ho ataontsika. Tsara ho fantatrareo fa efa nanana expérience ana radio ny tenako. Tsara ihany manko mahalala an'izany. Tamin'izany andro nisy an'izany atao hoe radiontsika vao izany dia nisy moa ny mpanao ny tena hoe sampana politika sy ny karazany dia izay ambakin'ny krizianina kosa ny inandraikitra momba ny hirahira sy ny animation isaky ny zoma hariva na sabotsy hariva izay dia mampifalifaly ny tanora izay tamin'izany andro izany tsy maintsy misy izany ary mipromettra ho anareo hoe mba misy tena fampifaliana ny tanora malagasy ao anatin'ny herinandro anankiray ka ahafahany mahalala ny momba azy ary mikasikasika be asana misy azo atao hirevena tsara ny hira. Merci Newsman. Tsy haiko Newsman fa mety ny réseau anao no mety tsy mety raha ohatra ka fa raha mbola tsy mety dia lazao aminahy ihany. Ianao zao tokony aheno tsara satria amin'ny ordinateur ianao sy YouTube ianao mihaino. Tsika aloha dia ataony YouTube masaka mihitsy tsika androany. Bon, ny tatasika antsika dia amin'ny alalan'ny hiran'ny izy teo solo no isintomantsika azy dia amin'ny alalan'ny hira malagasy nandeha tao solo zao dia niteny hoe niasam-barako izy dia fantatro fa tsy eo anilanao. Na jamba sy marenina kanefa aza ianao mbola mahita sy mandry. Mbola ho avy ilay maraina na lavitra aza ianao ny foko tsy aiza fa any aminao. Afatry solo moralina indray zay izany hoe mizara telo mihitsy izany ny tatasika androany fa dia ezahana ho fitinina tsy atao lavalava mba ahafahany hidirana izy tsara ao anatin'ny fo. Niasam-barako dia fantatro fa tsy eo anilanao. Tena anisan'ny tena mampitolagaga ary zavatra tena hoe mahavalan'anina dia izao. Raha ohatra ianao anontany malagasy zato minoa maromarona ianao fa 7.50 isan-jaton'ireo any Madagasikara no anontaniako izany 7.50 isan-jaton'ireo malagasy ireo dia te hiala hitsoaka ny Madagasikara. Raha manontany indray ianao malagasy zato aty ivelany dia 7.50 isan-jaton'ireo iray koa dia te hody any an-tanindrazana hanasoa ilay tanindrazana. Ireto le te hody no raisitsika aloha satria io zany le analyse socio-économique sy socio-politique amin'ilay zavatra. Socio satria anatin'ny lohan'ilay vahoaka ilay izy dia izao ary maro koa ny raisonne amin'ilay izy. Izao ny antony izao ny hazavaiko amintsika izany. Rehefa manomboka mety izany ny atao aty a Frantsa aty ary tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra ary tsoroko aminareo izany fa tena malahelo ilay malagasy manan-katao ary maniry ny te hanampy ny mpiray tanindrazana aminy fa misy ihany ilay toetra tsy dia milamina ataon'ny mpiray tanindrazana mipetraka any Madagasikara. Le alohan'ny atokavako amin'izay dia izao miasa izy miady mafy izy aty tena mafy ny fiainana aty lazaiko aminareo fa vitsy ny olona afaka manao sakrifisy na hoe miconsacrer fotoana
ohatran'izao ataoko zao isan'andro presque pratiquement 3 fois par semaine aty à Frantsa. Isaorako an'le vady aman-janako zany satria maro ny fotoana zay tokony hoe iarahana na miara-midinika eo am-pinanankanina fotsiny ara dia pratiquement 3 fois par semaine ny talata, ny lakamisy, ny zoma, sabotsy, ny lahady, talata, lakamisy, zoma, lahady dia pratiquement tsy miara-misakafo. Ny lahady moa dia voatery reposena amin'ny roa sasany na amin'ny telo ny fiarahana misakafo dia eritrereto amin'izany le fotoana consacré ao anatin'le izy. Tena lazaiko aminareo fa vitsy. Anareo mpanaraka indray ary indraindray tsy maharaka le vahoaka aty zany hoe tsy maharaka. Fa zao mihaino manjoy an'ny Fleury satria io no karazana ohatran'ny hoe pont ifandraisany amin'ny Madagasikara ankoatran'izay vaovao tsakarainy, tedaviny sy henoiny momba ny fireneny. Dia mba hatsiarovana an'le tanindrazana kely tena dia eny ambony tomobilina dia radio ino izy teo hira gasy no anefa ohatran'izany satria tohana le fo ary tena marary amin'le fitiavana. Dia rehefa manomboka mety ao le fiainana tena zato isan-jaton'ny malagasy manao an'izany aty a. Rehefa manomboka mety amin'izay ny fiainana ka manomboka le mety zay manko dia hoe assuré ny iray volana, assuré ny sakafo, miasa tsara ramatoa, miasa tsara ramose dia aty zany a rehefa tsy miasa ianao dia vendra taraiky eo ianao hoe tsisy asa ambany zany aty fa ny asa aty a dia rehefa miasa ianao dia manaraka ho azy ny avantage rehetrarehetra, avantage socio-économique ao anatin'ny fiainana rehetra. Tsy mba ohatra ny any Madagasikara fa c'est vrai tena mafy mihitsy vao mahazo an'izany atao hoe le papsa ianao amin'le taratasy zany ary tsapako izay zavatra indray ho an'ny tanora malagasy na ireo malagasy mivahiny aty an-dafy. Fa rehefa manomboka mety ry zalahy dia mahatsiaro an'izay izy le tanindrazany le redevabilité. Indrindra moa fa rehefa manomboka mividy trano izy, rehefa manomboka mahavita trano izy, rehefa manomboka manana tomobilina izy ka foto-drafitr'asa tena mety aminy tsara dia manomboka eo izy mahatsiaro an'ilay Madagasikara. Ary izay no mahamafy ny akama satria ny antony dia zao ny ankabeazan'le membre le olona miditra ao amin'ny akama dia ohatran'izay daholo hoe tokony hisy zavatra atao rangahy ary misy tokony hanampitsika ny Madagasikara io fa alefasy le dynamique monsieur Fleury fa alefatsika. Malheureusement tsika tratran'ity le coronavirus ity le pandémie ity dia tsisy intsony le fihaonana le mahafinaritra ataontsika dia ahafahantsika mahavita zavatra tsy voatery hoe andeha hanongana ny andro radiolina foana na hananana politika foana fa iny tanjona tsy miala iny a. Iny kosa aloha dia fondement anisan'ny fondement na hoe raison nitsanganan'ny ankama ihany koa satria tsy mety loatra ary tsy rariny ny zavatra ataon'ny andro radiolina. Dia eo amin'le andeha hanampy izay le malagasy zany dia mahazo an'le tandava ohatran'izao hoe marihana aloha fa ny akama tsy misy considéré ohatran'ny hoe diaspora. Le diaspora manko a tsy hoe fanaratsiny ity a, ialana tsiny ary mitoraka sady sady. Le diaspora dia lasa galy voadely izy. Lasa galy voadely anarana satria ao ny diaspora lasa nentin-dralahy tany amin'ny politika ilay izy sy ny karazany. Raha politika hoe nisy résultat ka hoe iny zany ohatran'izao sy ny karazany tsy nampaninona, tsy andeha tsara ny diaspora akory no ataoko eto fa tsy izay ilay izy fa le anarana. Maro amin'ireo membre ny diaspora tena nanao ary tena niezaka hametraka zavatra ny Madagasikara ary isaorana azy ireo zany fa maro amin'izy ireo koa ny kivy satria nopotehany elan politika, nopotehany sehatra politika ny zavatra natao ka lasa nifangaro le lasa ohatran'ny hoe anarana lasa zay mihitsy tsy nangalako an'ilay tsy anakeko hoe akama dia hoe égal la diaspora non akama dia sasaraiky akama fa tsy hoe akama diaspora na hoe akama zao non akama tokoro rehefa miaraka aminay ianao dia tsy namana fa akama c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus inclusif ary
beaucoup plus intégré kokoa amin'izay zavatra atao sy ny fiarahana. Ka rehefa manomboka nanao reo olona reo, na diaspora zany, na ny hafa zany, nanao ao miaraka amin'ny groupe, ao manao de manière isolée, dia tratran'le phrase hoe nareo diaspora reo, nareo nareo mipetraka any an-dafy reo, nareo ngano miaritra ny zavatra ataonareo manjoanay aty. De ohatrany hoe tsy fantatry le diaspora na tsy fantatry le malagasy mipetraka aty an-dafy le fahoriana mahazo mianjady an'le malagasy any, ary tsy fantatry le malagasy any Madagasikara koa ane fa tena miezaka ary mitady zay tena hoe ahoana ny asoan'io tanindrazana io amin'ny zavatra tokony atao aty alavitra aty, tsy mandry andro, tsy mandry alina, mieritreritra hoe inona ny tokony atao an'io tanindrazana io. Ny asambarako de tsy eo anilanao, tena tsapan'le malagasy aty mihitsy zany hoe tena ny asambarantsika raha nga tokony any Madagasikara. Ary mino aho fa zay ny dikan'io iran'ny solo io izaho moa tsy manana anina fa tena mino aho fa zay mihitsy ny tena dikan'io iran'ny solo io, satria solo mipetraka ela taty an-dafy de tsapany hoe raha tokony ny tena izy miadana any Madagasikara no mety amiko any amin'ny tanindrazako, fa saingy zao tsy eo anilanao ry tiako ny fahasambarako fa ny ivelan'ny Madagasikara, satria ny fahasambarako de afaka mi-s'exprime tsara amin'ny asako ary mandray vola tsara amin'ny asako, mahazo karama tsara arakaraky ny talenta zay ananako any amin'le tanindrazako. Anefany indraindray am'produire mandritry ny alina ray tsy fantatry le malagasy akory hoe talenta goavana ane ty ananako ty, ary tsy hainy akory ny valoriser an'le talenta ananan'le artiste. Ka izay no mahatonga le artiste lasa miteny hoe ny fahasambarako, isika manko mety mieritreritra, za manokana aloha raha diso afaka mandiso le mpanoratra le parolier an'le hira, fa mifandraisako anao tonga de io za hoe mafy zany frappin'ny solo zany hoe tena raha vehivavy ny tratran'izany hoe ny asambarako ro tiako de tsy eo anilanao. Rehefa manoratra moka anao de misy message ho andrareo terminal A zao zay nanao littérature de mahatsapa tsara an'izany mihitsy hoe misy message zany, de tena vehivavy ve ty resahana eo anatin'le hira ty, tsy mino aho satria le bande nanana expérience taty an-dafy ary nohon'le efa lehibehibe izy de nanandrana nody tany Madagasikara fa tsy tamanatsy ny solo. Misy koa zay anay zay koa hoe solo ny anarana, amam-polo taona ny nipetrahany taty an-dafy niaraka tamin'ny izy ary mbola talohany chef ireny, nanana izy ary anisan'ny hoe fitaratra tamin'izany andro, de lasa izy nody nanao sakrifisy tany Madagasikara mba azonareo eritreretina ve hoe zany ny vadiny vazaha, ny zanany zany métis Malatsaka teny Ambohibe, variana ny olona tamin'izany hoe vady Rangary Matsaka nanao sakrifisy zany medaly e, fa raha nody ny vady aman-janany zay tsy tamanatry ozy izy, mahafinaritra atao solo tiako tenenina aminareo hoe misy manao sakrifisy ohatran'izany fa tsy tsapatsika akory ny sakrifisy ataon'le olona, fa le tain-bava le hoe nareo any an-dafy any tsy mahalala ny mahazo anay aty akory, tena malala zay tompoko, tena malala. Ary ny gravy ara de zay malala lohanareo, izahay aty an-dafy indray no mi-informer anareo voalohany. Raha ohatra zao hitantara aminareo de hoy zaho hoe tsy fantanareo akory zany nisy olona niala tany Madagasikara, ndray député ndray conseiller eo akaikin'ny filohan'ny Assemblée nationale, de nitondra volamena efa presque 50 kilao nentin'izy roa reo ndray député, azonareo député amin'ny faritra Atsinanana iny, nakany Dubai zalahy nanatitra nivarotra ny convoyeur izy fa tsy anazy le volamena, convoyeur izy, azonareo rehefa anyarina any ka tratsy reo bois reo de ho azavaiko aminareo hoe bingo
reo izy ireo. Tsy mifanjakana malagasy no atratra azy ireo. Fa ho avy ny arato manara-penitra isamborana azy ireo. Presque 2 fois par mois reo bois ireo no miala ao Madagasikara ny convoyer volamena. Tsy fantatrareo zany. Mizesy taminareo amin'ny 4x4 izy Range Rover Velar, misy an'ireo tanora tonga dia tsy fantatrareo ny asany, tsy fantatrareo ny ataony, convoyeur na volamena. Manana 4x4 tonga dia amina miliara be zany, convoyeur na volamena. Satria imagineo ny raha 25 000 ny gramme. Dia calculeo zany 50 kilos. Azonao ireo? Ohatrohatran'izany le izy. Misy vaovao ohatran'izany, izay aty no mahalala azy. Ary izay aty no lasa maka mesure fa ilay fanjakana tsy mahalala an'izany akory. Ireo olona ireo mi-exporter illicitement an'ireo volamena ireo, tsy fantatro aloha ny zavatra tsy fantatro dia hoe miaraka amin'ny fanjakana ve izy sa tsy miaraka, fa sady mitondra devise ireo miala ao Madagasikara no mitondra volamena. Tsy fantatro ny vahoaka malagasy zany. Fantatro na ny anaran'ireo ary aty amiko daholo ny identitén'izy ireo. Fantatritsika ve zany? Izay mihitsy ilay makarary fon'ilay malagasy hoe be dia be ny zavatra tokony atao amin'ilay Madagasikara fa sendra ny jilamboto politika. Rehefa aty amin'ny tanin'olona aty moka anao mahita dia tonga dia mandeha automatique zany ny comparaison. Raha ohatra ianao hoe tety Frantsa irery ny voyage dia tonga dia tsapanao hoe misy différence be dia be. Fa raha mbola mandeha amin'ny toeran-kafa koa ianao vao mainka marary ny fonao. Tsy eo akaikinao ozy izy miasam-barako fa eny an-tanan'olon-kafa. Tsy eo aminao ry Madagasikara na tiako azy ianao ny fahasambarako fa aty a Frantsa. Izay no tian'ny solona zay. Ary anontaniana ilay malagasy ao Madagasikara, 7.9 isan-jaton'ireo malagasy ireo dia te hiala ao Madagasikara. Satria mafy loatra ary tena mafy. Azonareo an-tsaina moa fa lafo vidy kokoa ny fiainana ao Madagasikara no ny fiainana aty an-dafy. Tena lafo fiainana ao Madagasikara mihoatra ny aty an-dafy. Satria raha ampitahaina ilay pouvoir d'achat ilay malagasy par rapport amin'ny litratry ny lasantsy fotsiny, efa misy fanambakana sy halatra be vava isan'andro isan'andro miseho ao Madagasikara. Aiza nefa ny résultat an'izany? Résultat fa tsy résultat. Mahavita trano aingana amin'ny ministry ny énergie, ny secrétaire général takan'ny Andry Tongarivo, satria tsy ireo mihitsy, ary aza manantena ianao, tsy ireo mihitsy ny andeha hiezaka hampidina ny vidin'ny solika tompoko. Fa isaky ny miakatra io dia misy vola miditra any amin'ny-dralahy. Haiko tsara zany satria consultant pétrolier, haiko ny paramétrage sy ny calcul amin'io, dia ahoana ny fomba finanana amin'io, fantatro zany. Consultant, ary izay mihitsy ny tsy nanekeko hoe hiasa amin'ny fanjakana satria respecteko ny maha privé ahy. Avant tout, maha privé anahy dia ny Finlandais, ny 1 franc na 1 RR investi. Fa raha any amin'ny politika dia ny ampiana ny 1 ariary tsy voaka amin'ny paosin'ny malagasy, izay ny tanjoko. Nefany ny zavatra mitranga dia izay ny contraire. Lasa ilay mpanao politika indray no mipetraka amin'ny plasin'ilay mpanao business, dia hitanareo amin'izany fa ny andona tongotra. Dia ireto malagasy te hivoaka te hiala ao Madagasikara dia satria tratran'izay ilay fanambakana izay, tratran'izay ilay fanambadona izay, tratran'izay ilay fampahatrana izay. Satria izy ireo mahalala hoe any Frantsa ny raha mahay mitondra tomobile fotsiny dia maka capacité dia manao livraison dia efa mikaramany any amin'ny 1900 brut e. Ny hofatrano nefa raha manana papy ianao dia efa any amin'ny 800 € dia efa manana 900 € zany ianao.
€800 misy trano mety tsara ho amina mpivady. Miataka kely amin'ny Paris ianao, efa misy. Mahazo 3 pièces zany. Facile amin'ny manana épargne raha samy miasa Ramatoa sy Ramsey any amin'ny €1000 mahery ihany par mois. Facile be zany. Maheno an'izany ny any Madagasikara, andao rangahy hypnose, andao rangahy tena efiny zany amin'ny fony vitongany. Dia itsika manana an'izay le esprit zay hoe andao hitsoaka, andao hiala. Fa maninona? Ny aty zany efa miezaka ny hanamboatra ny any. Maninona raha any amin'ny firenen'ny tena no fony vy. Zao ny zavatra ataonay zao zany tena tsy afenina. Fa raha ohatra hoe par rapport amin'ilay firenena, irresponsable. Force est de reconnaître, c'est irresponsable. Mais le seul problème, c'est qu'on a été là-bas. On n'a pas reconnu nos capacités, nos aptitudes, nos valeurs. Autant les mettre en valeur ailleurs. Izay ny problème manko. Satria laza aminareo zao hoe ohatrinona vola mety raisiko isam-bolana. Anisan'ny malagasy tsara karama tany Madagasikara, fa tsy mandry andro ianao, tsy mandry alina ianao satria araky ny tantaraiko an'le akamako anankiray zao hoe politia. Ohatry izy mantsy anahy, bainao izy tena zaho investir any Madagasikara. Baina tsy mazoto amin'izany intsony. Tsy mazoto amin'izany intsony aho fa efa hitako any nanan-karena tany Madagasikara. Ary isan'andro dia misy miteny anao hoe mpangalatra ianao. Ça me fait mal là-bas. Et ça me foutait ino izy teo. Tena makarary foko le izy ho. Firy taona rangahy nandavako tsy nanaovako hoe akaposta politique zay ho. Tapitapika ianao, mienao miasa mafy, tsy mandry andro, tsy mandry andro. Les gens ils voient pas l'effort, les efforts que vous imprimez dans votre travail. Misy fotoana ianao tena mandritry ny 5 taona, 9 taona. On fait un projet, on crée un projet. 5 taona io vao masaka. Tsy fantatry ny olona akory. Nanao an'ireny gare routière, station, projet gare routière ho an'ny malagasy ireny. Tena lazaiko anareo nefa 7 taona maninitra nanaovana an'ireny. 7 taona maninitra vao tonga teo amin'ny fitondrana ny ara-valomana tonga dia nataonao anazy ilay izy. Tonga dia mety amiko izany projet izany ozy izy. Ianao nefa mipropose andralahy, tiaka 19 le ministre-ny aménagement de territoire sy ny transport. Lasa nentin'ny tany Andravalo dia tonga dia izy Andravalo hoe Alberto azafady papany Maritra ity azafady. Alberto. Oui, va bien. Je te rappelle après, je vais parler de Margot tout à l'heure. Je suis en direct là. Non, mais je suis déjà en direct là. Mais dans une demi-heure, je te donne. Elle passe en finale, hein? Elle passe en finale. Ah oui. Ah oui. Allez. Les gens ne croient pas qu'elle est vraiment malgache quand je dis ça. Les gens ne croient pas. Tu as un message particulier? Tu as un message particulier? Mmh. Voilà. Allez, dans 30 minutes, Alberto. Hein? Allez, à tout de suite. Oui, ciao. Papany Margarita zany a, zany Alberto zany ary namako akaiky io raha tianareo fana. Anisan'ny tena faly izy eo tamin'izahako candidat tamin'ny 2012 ary nentin'ny tany Italia mihitsy nampionana tamina tsy afenina groupena mafia
fa tsy mety amiko le condition napetraka zalahy fa tsy naratsy ny fihavanana amin'ny lalahy akory zany a fa maro ny olona malala ny Alberto ary fantatry ny olona hoe olona mahitsy zany rangahy zany. Ka le resakintsika teo tapaka moa le filinina fa raha ohatra tsy voatohako dia ialako tsiny be lehibe fa ny le izy ao anatin'izay le hoe hiala amin'ny Madagasikara zay a de misy côté ihany foroba tahakany hoe nataonay zany a sakaletaka satria le izy tokony hoe miezaka ianao zany oa voilà ça me revient ianao miezaka manao zay mampety ary manampy ny firenena zany 7 taona maninitra nanaovana an'io reny conception na garoté reny hoe ohatran'izao de ny procédure ny process zany napetraka tamin'ny fitondram-panjakana tonga raha valimanana tonga de petafany daholo izy de ny invité-na nanao an'le pasapito izy de za moa zany izy filoham-pirenena amin'izy le dictateur iny a tsy afaka mikritika anao fa de amaha-pétrolier anahy na consultant pétrolier anahy natonga anahy invité teo ary tsy izy akory ary ny invité anahy fa nizovy anahy fa rehefa tonga teo ahako a de menatra izy menamenatra izy satria ity le rangahy tompon'le projet de menamenatra izy non izy miona fa tsara miresaka nefany ity le zavatra nataoko ny conception tamin'izany zany satria ianao zany na ohatra ianao tena hoe any amin'izany atao hoe Mexico zany ny terminal na bus dia tsy maintsy miaraka amina station akaikeo ary ny terminal na bus miaratsiny atompotry ohatran'io nataona valimanana io na le zavatra nataonay taty aoriana raha voatery nataony s'adapter nisy an'izany hoe ao anatina trano fa tokony tsy handany vola be akory le izy de le conception mexicaine zany nentina na ny zavatra ataon'ny frantsay aty ara de naka modèle mexicain ohatran'izay 7 taona maninitra oa de tonga de nipetafan'le ry le izy de eritreretao zany hoe tsy raina roa ny malagasy no mieritreritra sy manao projet ao Madagasikara de vao entina eny am-pelantanan'ny fitondram-panjakana tonga de vita baibay 26-38 takanirany chez Jérôme ary zalahy indray lasa taninao angatahanao zao a de angatahany ianao aloha mba meo ohatra ianao zany tamina resaka iny de tsy kôliza fa le huile anankiray nangataka zay à peu près nisy ny identifienay tany Ambilibe à peu près 6000 hectares eo any amin'ny désert any a io zany tsisy zavatra maniry ao anatin'le izy de mahazo anareo eritreretina be tonga de ozy izy tamin'izany transition zany hoe tsy mipasy io fa 1000 hectares amin'io anay j'abandonne le projet io de niala tao anatin'le izy a de aveo le vazaha rery niaraka tamiko sisa nanao anazy teo azon'le tany tsy fantatra hoe inona zavatra nitranga tao na inona zavatra nitranga tao fa azon'le ry le izy za moa efa niala tamin'le société satria kivy a misy zany le ohatra zany na ny ao ndray koa le olona hoe miasa amina karana izy na miasa amina orinasa de matsiaro mihitsy izy hoe tena tsy le tena talentako mihitsy na le fahaizako ny exprimer ato fa misy zavatra illogique misy zavatra anti procédure nefa mandeha ato amin'ity orinasa ity a de tena sous exploité zany a de tonga avany olona tsy nianatra tsy lasa lavitra akory fa hoe mahay an'le kifilifily zany sy le mangalangalatra iny lasa patron anao lotika be mihitsy ianao am'le izy misy zany am'le malagasy any ao anatin'izany ny fahantrana ao anatin'izany rehefa misy tsy salama indrindrindrindra ity resaka fahasalamana ity io mandroa any rehetrarehetra io ny hôpitaly idiranao na mifandrina raha efa bobongolo ny resort tonga de miantra aty amin'ny lamosina ary ity za raha tsy tafiditra anatin'le lavaka ao an-tamosinao le resort indray ny endriana fa tsy le marary takonana am'le inona izy teo le drap zay drap amidy eo tonga de rovotra raha marary ianao any amin'ny faritra avaratra any amin'iny côté Antalay izy iny ambanimbanivohitra any eny ambony Somamy matory any Tuléar fatorana amin'ny Senina ny adala Senina le Senina nalika io de ao amin'ny tany asiana tafitrano fotsiny izy tsisy rindrina eo no matory le izy
Normal. Le malagasy raha te hitsoaka. Zany hoe ny tena zava-dehibe zany de zao ny fianarana. Hianatra eny amin'ny haino aman-jery ny zanakao eny amin'ny université zany. Mba fantatrareo ve fa ty zany tena nampiaiky volana anahy ty zavatra anankiray ty. Misipy zay zany efa tany amin'ny lycée izy a, de misipy amina vazaha izy. Io zany miafina. Rehefa tonga teny Ankatso indray izy de nisipa tamina profy. Fa ianao zany mahita hoe tsy mahavoky itsipy ty. Fa io navita maîtrise na MP maty fizika teny Ankatso. Rehefa nianatra taty an-dafy izy tonga de rejeté. Nianatra kely herintaona tsy nipasy. Faharoa satria tamin'izany le misy hoe na manana maîtrise ary ianao de miverina troisième année aty. Tonga de niletika troisième année teo nandritra ny telo taona. Troisième année de 3 ans zany izy. Teo zany nahita teo zao nahita hoe ay izaho tsy niveau satria le sujet tamin'izany tonga de mihena azy. Nisipa miprofika. De voilà. Ny tiako tenenina hoe misy zavatra ohatran'izany zany hoe iny le malagasy zany misy ao le mianatra mafy ary ny tena grave de ty le noten'le zanakao mahay nomena an'le noten'le zanaky ny mpanan-karena de le zanakao tsy afaka aveo. Misy zany. Indrindrindrindra amitony le concours hoe magistrature greffier, police, gendarme, izy menakavy ihany ny ao. Na ianao bible mandoa saosy be na izy menakavy ihany ny ao. Ianona magistrat de ny zanany magistrat, ianona avocat de ny zanany avocat, ianona zao lasa izy menakavy ny maîtrise an'le fitsarana. Tsisy fika mihitsy zany e. Tapidalaka ane ianao moramora ve zany hoe ao anatin'ny ministéran'ny pôlisy io fianakaviana iray avy any avaratra izy menakavy mameno ny ao amin'ny pôlisy ary anazy io. Vao mety adala am'izany hoe resaka pôlisy zany ianao tonga de direct any ambalatavoangy. Zany hoe le raisonnement-na repoussé anao hiala am'le Madagasikara zany hoe na hoe le motif ialanao a Madagasikara maro. Na ny fampianarana, na ny fahasalamana, na le mpitondra vao mijery gelona an'le mpitondra fotsiny ianao am'le fidaingadaingany, am'le fidingidingin'ny rambony, fizesizesitiavany. Tonga de kivy le malagasy hoe tena qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Kanefa ny zavatra mitranga de zao rehefa misy ny fifidianana de ianao sady tsy jamba na de jamba namarenina kanefa ianao mbola mahita de mbola raisinao ihany le 25 000. De lasa ianao mirohatra anatin'le bus tao entina mitety tanàna mifidy an'le Andry Rajoelina na mifidy an'le Ravalomanana de normal le firenena raha tsy tafavoaka. On aime bien les gens qui ont échoué à Madagascar. On aime bien les gens qui nous ont fait du mal à Madagascar. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. C'est un phénomène social bizarre. On dirait que nous, Malagasy, on aime souffrir. Grave, hein? Tena grave be mihitsy. Tsika tsisy jamba sady tsy marenina, samy mahita ny zavatra tsy mety nataon'ireo olon'ireo. Fa on aime, zay Ravalomanana forever, zay Andry Rajoelina forever. Hoe za zao mahita hoe iny zany riri be, riri Rakotomalaly io zany.
Gadrena valomana zany amin'ny alalan'izany fiadinany hoe liberté d'expression tamin'izany andro any. Indridribe amin'izao fotoana izao ary mideno lery. Satria misy saosy kely eo. Rehefa nisy nitaraina tao amin'ny RND hoe tena tsy hita lesy tiry Fleury fa Lery mba manome saosy kely ahafahana mihetsika. Zay ny efianao aloha. Efio rahoako. Efio. Envoie son âme au diable. Désolé. Ka izay le any amin'ny étage supérieur manao an'izay satria za efa lehibebe dia tsy tafavoaka intsony raha ohatra hoe andeha hipetraka aty an-tafiaty sahirana. Satria tsy manana nationalité. Ny sasany izay afaka mitsoaka nanana nationalité, ny sasany mbola azo tanora hoe azo tenenina hoe tanora antitra dia tsy olana. Afaka mba mihetsika, afaka mba manao improvisation business aty. Ny tiana lazaina zany dia hoe ao daholo ny eritreritry ny malagasy amin'ilay fizarana fately hoe mbola ho avy ilay maraina. Na lavitra aza ianao mifokotra aza fa any aminao. Na lavitra ary ianao ry gasikarako mifokotra aza fa any aminao. Tena marina zany. Tsisy malagasy ka anontaniana ka avy aty ivelany aty mipetraka aty. Sauf moa ilay malagasy miseho amin'ilay ilay arriviste tsy nahita fiadanana hatramin'ny enina. Misy koa aloha zany. Misy zany. Za zao tena manana namana. Hitako izao nifahantrano tany Madagasikara. Nanomboka metimety ny fiainany ary tena hoe mety. Fa ianao indray no tsy fantany avy eo. Tena marina. Tsy fantany ianao hitanao izao hoe tena tsy nety tena hoe zara fa zany ary ianao ary anefa niezaka hoe mba nanampy an'izany olona izany. Tafa amin'izay izy. Ça aussi c'est un esprit tout à fait malgache. Fa zatra an'izany raha Kotomalala tsy olana zany fa misy an'izany zany. Zany tsy atao arkivy zany. Fa ny tena marina ity ilay mbola ho avy indray maraina amin'ny malagasy ity dia teny aminao izy miresaka aminao dia feno ny tanany dia atao amin'ny tanany ato misy famaky ao aoriana ao. Ka rehefa tonga ilay maraina, iny famaky iny mikapoka any amin'ny lohanao voalohany indrindra. Satria manome misy amertume ao ambadika izany hoe mbola ho avy ilay maraina. Andriamanitra tsy andry ny lahy andrinay. Any amin'izy mety efitra izay zavatra hoe mbola ho avy ilay maraina. Dia any mpitondra izay zavatra hoe mety efa satria karazana ozona amin'ny teny fahendreny zany. Izany hoe io malagasy io zany tena mivavaka mihitsy. Marary ratsy mihitsy izy ho an'ilay olona manao ratsy azy izay tsy ahafahany mamaly amin'ny sandriny aloha. Fa miandry azy mianakavy izy hoe io fa vonona daholo miaraka amin'ny rona ary kialalika. Amin'izay fotoana izay izy tsy voasakanao intsony. Satria fierefa elo ny tao. Mbola ho avy ilay maraina. Aza ny loha Samangina mijerena fa Andriamanitra tapany loha. Andriamanitra tsy andry ny lahy andrinay. Izao izy ro malagasy. Ny fiainana miaina ao anatin'ny valifaty dia vary mangatsiaka ho anao. Satria raha hieritreritra valifaty ianao amin'ny zavatra ataonao, ohatran'ny ataon'ny Mamy Ravatomanga Manakandram-Brambola sy Roly Mercia io, dia miteny aminao tena lazaiko aminao maromaro fa ny taranaky Roly, taranaky Rambola dia tena tsy anaiky fa tsy maintsy hamaly faty koa ireo. Dikan'izany zany mihodina io baolina io, mihodina io. Tsy hoe mandatra akory, tsy mandatra
Fa tena nisy zany fotoana zany hoe nanjakazaka zany zaka randry zany, ny zanany, taranany. Nanjakazaka zany. Tadidiko mihitsy, za zao no anisan'ny nandrakandraman'le boy kely hoe serge zay. Ianao moa zany tsy afaka mampiseho azy hoe ialahy anie raha mety indray mandeha tonga dia mety any ambany tomobily any misy amin'ahy. Satria izy eo amin'ilay fitondrana. Dia rain'ny Masivaly ianao dia ny tamin'ny mora. Tany amin'ny année du socialisme zany. Dia izy tonga dia tandroany ianao nefa izy tsy haninona akory raha totondro eo. Tandroany ianao zany tonga dia fa amono dia petraha lesy tsara, petraha tsara. Teo aoriana izy, rehefa vita amin'izay izy dia lazainy lasa ny namany tapoka teo. Vita amin'izay izy eo ary manomboka valaka. Valaka amin'ny finansa zany. Satria midy daholo ny varavarana izay andanan-dralahy hoe laiza any teo ohatran'izao. Midy daholo. Tsisy varavarana misokatra. Satria indray are loatra. Izay zavatra iray no zava-doza ao anatin'ny fiainana amin'ny malagasy na amin'ny firenena. Na iza n'aiza eto ambonin'ny tany. Saingy izao, za kosa aloha miala tsiny ary Mamirahavantomanga. Tena miala tsiny amin'ise fa za tena micomprendre ny malagasy anaovanao sy ampitondranao ny enta-mavesatra. Menao mavesatra ilay malagasy ary tena ho avy ny fotoana hoe fony vy ireo olona ireo. Moi je les comprendrai. Et je ne vais même pas empêcher. Attention. Aza manantena hoe fleurirako eto Manala nandeha anakana. Satria mpiavantsika. Mpiavanaritsika tsy mamenatra andrangamy tory ako. Zavatra marina lazaiko momba ny atao andrangamy. Zavatra marina lazaiko hidina ny territoire, miandranareo ody aloha vao midy ny territoire. Ahoana mihitsy no nanekeko an'izany. Zay no nahatonga na ilay filoham-pirenena ary nanaiky atao anatin'iny avion iny. No nahatongavan'ny coronavirus tany Madagasikara. Oui, maro ilay malagasy ampitondraina amin'ny mavesatra. Miresaka vany, rangahy. Miresaka zao, rangahy. Vao misy problème kely. Io indray zany entre guillemets fa tsy fantatra. Là le conditionnel est de rigueur. Fa matoa rangahy tsy nanao démenti nanomboka izay. Ary matoa ilay olona vao antsoantso. Ary matatahotra. Ny gadra any amin'ny gendarme any Tamatavy. Amin'ny fitakian'ny taniny. Manjakazaka sy maherihery fihetsika mihitsy. Ary misy an'izany hoe miantso telefônina. Zany ry lala, miantso tonga dia ianao no antsoina. Tsy fantatra aloha io. Ry zandry na ianao tokoa no antsoina na ty. Zany dia miala tsiny aminao fa maro loatra le dossier. Tsy vahiny, tsy malagasy io. Ary io, à force de mikitika voamasonangatra, mitifitra voamasonangatra, tena mety ho atifitra zavatra tsy ampoizina. Na lavitra azy ianao, ny foko teo anilanao ary any aminao. Zay ny izy ry malagasy avako. Iresaka ny momba ny Ramatokely maritra isika satria tsy afenina fa isika dia manohana tanteraka azy ary tsy mamenatra amin'ny tena izany hoe zanaky ny akamo ireny ary anisan'ny zaza lehibe hoe zafady hoe tsy nitezaina fa hitako ny nalehibe azy ary bon, elle est bien, c'est quelqu'un de bien, très bien éduqué, intelligente, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Elle est bien. Aiza ianao maritra inona ny hira ataondry ato zany quoi. Yes, forget everything. Yes. Zao anisany en dehors ny hoe izy manao an'ity compétition ity zany dia zao lazaiko anareo.
Ary avery keto ny mamany tianany maro zao dia avy amin'ny mamany zany dia mialatsiny rehefa le serisereny dia efa artista Elle Safira. Ny mamany ihany koa dia tena tia mihira be fa ny maman'izy io somary sarosarika an'izay ary izay ihany no azoko tenenana amin'ny mamany zany. Les gens ils vont me comprendre, ils me comprendront, ceux qui la connaissent vraiment. Fa ny tena marina ao anatin'izay zavatra dia ny papany no tena nitaiza ary avec une main de fer et ô combien il est gentil, généreux, le père. Ary complice tanteraka amin'ireo zanan'ireo izy. Fa ny zavatra tiako tenenina ato amin'ilay côté artistique amin'ny Margot na hoe Marja, Margarita moa no tena fiantsoana azy. Dia izao teneniko anareo, vitsy ho azy zany hoe ianao zany raha vao artiste hoe tenenina hoe elle a la voix de Whitney Houston, elle a la voix de on dirait Bonnie Tyler na tsy haiko ohatrany zany tsy mahavoy izay. Fa Margot na i Marja, elle a sa voix propre à elle. Le izy a ny mitraverser note iny vitsy ny artista na mpihira mahafolaka an'izany. Ary ny tena enjana ao anatin'le feony dia le izy le avy amin'le misy côté sud manko izy amin'ny mamany zany, le deep sound na le hoe le voix profonde zany le amin'ny atsimo. Tena teneniko anareo fa tena vitsy ny manana an'ireny ary izay zavatra hoe tena rara ao amin'ny vazaha ary ny vazaha raha vao maheno an'izay le timbre zay, timbre-na voix zay dia maty izy. Iangavantsika malagasy io zany raha tianao tokoa ny cantinao, io no antsika mba hiverina tamin'ny ohatran'ny hoe periodin'ny surf tamin'izany andro Rabaron. Zany atao malagasy anisan'ny vitrine ahafantaran'ny olona antsika ny hira sy ny fanatanjahantena. Daholo. Forgive me for being so weak. Rary zany. Tena miteny anareo tena timbre-na rary zany tena zavona azy mihitsy tena mahay mihira ty zazy ty. Za aloha miala tsiny fa ny sofina ihany matanjaka be amin'ny mozika fa za tsy mahay note zany ary tsy mahay mitendry mihitsy aho. Fa vao miaingo eo tonga dia fa enjany zany lasany afaka tsara. Forgive me for being so weak. Not you out the street. Even if I can't stop crying. That has put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head it's exploding, but I feel this feeling. Nareo tsara zay. Zay le timbre zay tena rary zay ary very kely izy mba ahafahanareo matsapy hoe c'est une vraie de vraie talenteuse. Manana ny hirany koa izy
Fa teneniko anareo zany hoe raha resaka muzika zany hoe mba fantatra ihany hoe miainga zany na tsy miainga. Dahony averiko kely indray. Forgive me for being so weak. Not you out the strength. Even if I can't stop crying. That has put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head, it's exploding, but I feel this feeling, that I feel this weakness, I feel desperation. I'll break out to the neon, and I want to forget it. I want to forget everything. 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 Everything about you. Mampitahirizika kely amin'ity artista fanta-daza anankiray ity dia anjaranareo mihaino les deux voix n'ont rien à voir en parallèle. Fa imagineo hoe mbola velo zany Nina Simone zany nampiarahana Nina Simone sy Maritra de Zale Vary. Ny avantage ny Maritra dia mahay langue étrangère maromaro izy. Ohatra ny italiana mahay miteny italiana izy, mahay miteny frantsay izy, mahay miteny anglisy koa izy ary mahay miteny malagasy ranoray. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Forgive me for being so weak. Not you out the strength. Even if I can't stop crying. Amin'izany muzika lolovan zany dia ny izy no mampihira an'le piano fa tsy le piano no mi-accompagner azy. C'est elle qui accompagne le piano. Et nous tsara, c'est différent. Afahantsika manamby hoe henjana ary mavoa le zazakely ary mendrika ny ampiana. Forgive me for being so weak. Not you out the strength. Even if I can't stop crying. That has put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? But I feel this feeling, that I feel this weakness, I feel desperation. I'll break out to the neon, and I want to forget it. I want. Ity album asekenonareo ty de raha ohatra mankany amin'ny Fnac nareo de tsy mahita azy eo fa il faut commander. Satria tamin'ny vao nivoaka izy ity vitsy ny olona nalala azy ary anisan'ny tena nividy anazy tamin'ny 2018 tany izy ity nivoaka de noho fotsiny
afantaranareo an'le sofina hoe ao zany natsy Lucinda Williams. Baby, see how I've been living. Velvet curtains on the windows too. Keep the bright and unforgiving light from shining through. Baby, I remember all the things we did when we slept together in the blue behind your eyelids, baby. Sweet baby, chase your sin through the blue till I found these purple flowers. I was Zay ny amaranantsika azy a veloma mandram-peona samby tahin'Andriamanitra tokoa. Ray andro any a mba albôman'ny Lucinda anao marotra no hoasiantsika hatrizao dia mba samby mividy tsika menakavy izy ny Lucinda. C'est un vrai trésor. Na commandinao ary iny a mbola any amin'ny 16 € any raha tsy diso amin'ny vidiny. Pulau avenyancho atiarofanao ay amin'ny ora tsy ampozimpozina. Pulau avenyancho ampabory ny fanahy ny mbonay anakayutikiutina. Pulau avenyancho atiarofanao ay amin'ny ora tsy ampozimpozina. Pulau avenyancho ampabory ny fanahy ny mbonay anakayutikiutina. Pulau ave iruninenine itakunya talana angidizatinine. Tsika tsara ngamba tsy sakisary tena malagasy. Fa Madagasikara ry zazo ireo ny lehibe tery amin'ny faritra Itaosy tery. Mandram-peona. Pulau avenyancho atiarofanao ay amin'ny ora tsy ampozimpozina. Pulau avenyancho ampabory ny fanahy ny mbonay anakayutikiutina. Pulau avenyancho atiarofanao ay amin'ny ora tsy ampozimpozina. Pulau avenyancho ampabory ny fanahy ny mbonay anakayutikiutina. Pulau ave iruninenine itakunya talana angidizatinine. Pulau efatizo kochitisa favorano masube. Pulau avenyancho na
kurane tiku kianani kitini rano masunate gue. Salamat daholo. Anatin'izany hira zany tsy manao effort akory le zaza. Tsisy effort ataony maritra akory fa dia mihira izy. Tena mihira, naturel. Tsy hitanao hoe mangalatra feony hafa izy andeha hangalatra feony izy tsisy teo ipopy na hoe body na hoe anona fa na Luchindia Williams na Nina Simone fa tena anazy. Eo no ahitanao hoe ity misy diamondra brut. Eo izay olona directeur artistique na manager artistique anareo any mandray anazy io. Za tena miteny anareo fa anisan'ny malagasy lasa lavitra ny sokatra io amin'ny resaka talenta na hira satria sady tsy dondrona izy manam-pahaizana ihany koa izy ary tsara taizana le zaza. Ino atsika ka maiza manaja ny atsika tiaviny amin'ny tena isaorana n'Andriamanitra ary tsy nanda ny prochaine émission Saifoudine amin'ny alakamisy hariva raha manao amin'ny lakamisy hariva raha ohatra tahin'Andriamanitra. Zay enjana tokoa aloha le fahantrana ao Madagasikara. Ny YouTube tia teneniko ity raha vatomamba indray fihetseham-dralahazo hoy ny lapsisin'ilay madama niaran'ireo Limersia. Raha vatomamba. Ah bon, mivavaka ho an'ny maritra ao. Prochaine émission SVP amin'ny lakamisy. Misy Gamer Lady Gaga malagasy io eno tsara. Ny hira fotsiny no mikasoka mba hanontanio ny andro sao manana solution izy. Satratrao ny Josman hiandraka manao an'izany tsony, saotra Zokibe. Miasa tia diram-bato égale la charge fa mafaitra ny charge isan-karazany. Bien sûr, ahoana ny ahafahanao mantsakazaka amin'ireo infrastructure maromaro ireo raha tsy misy ny charge. Manao plein any Madagasikara mitovy manao plein aty Frantsa. Mbola lafo ara mika. Tena marina fa lafo be mihoatra ny karana mitomba harena isan'andro. Marina zany. Ny karana manjakazaka ao Madagasikara. Alohan'ny mpanao politika malagasy manao afera amin'ny karana, toy izay manao afera amin'ny malagasy. Marina zany. Davara, mandrapiana, veloma tolo tokoa.